Param-pifidianana arivo mahery amin'izao fotoana izao no efa nazahoana vokatra hoy ny filohan'ny senitra Ramatoa Atala Beatrice. Ankoatr'izay dia isan'ny nambarany ihany koa fa efa vita ihany koa ny fitanana antsoratra ho an'ny CRNV eto Analamanga. Ny fanazavana izay noentiny ihany moa nafantarana fa mizotra miandalana ny famoahana ny vokam-pifidianana tao anatin'ny fiodinana voalohany anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tompon'andraikitra izy amin'izay vokatra vokan'izay fa ny renay machine TVM zany dia ny vokatra avy amin'ny senita ihany no avoakany ary izay ny vokatra marina satria ny senita ihany no meny lalàna mokan'izay vokatra vonjimaika izay fa ny Antananarivo ville zany dia tsy miandry an'ilay PV scanner izay alina fa dia noraisinay teny anivon'ny SRMV zany ny PV ny senita satria manana PV ny senita dia efa manao an'izay zany eo amin'ny senita alina tontolo dia ary azadiny koa fa izy io ngera tsy hoe tonga le PV dia avoaka le izy fa misy contrôle atao ao, misy validation atao ao, misy confrontation atao ao, misy zavatra mety tsy mitovy ao dia manao observation ny senita mba moramora kokoa ny asa ataon'ny pour électoral spécial rehefa avy eo ka mino azy zany fa amin'izao ora tenenantsika zao efa nisy satria efa misy 1000 mahery ny bureau de vote navoaka ny senita hatramin'ny telo maraina teo tamin'ny maraina teo ary dia mbola hiezaka zany ny afitantsika BDB androany dia manasa antsika rehetra mijery fa ny grand écran ny tableau dia mamoaka vokatra foana ao amin'ny senita. Tsika zany amin'izao fotoana izao ny vokatra rehetra aloha ho an'izay toerana akaiky ny SRMV sy izay azo tomobily dia efa eo am-pelatanan'ny président ny SRMV eo amin'ny district eran'ny Madagasikara. Ny enclavé zany sisa atao hoe angoniny senita amin'izao ary ny hélicoptère anankiroa zany dia miainga vao maraina teo ny ray zany baseany Mananjary dia ny ray baseany Morondava amin'izao fotoana izao ary manangona le vokatra olona reo zany efa maro amin'izareo no tonga eo amin'ny point de ralliement zany hoe ny commune mba zahoana hitondra ny vokatra zay zany sisa andrasantsika fa itsika zany manana eo amin'ny 180 bureau de vote eo no tena enclavé nefa misy sasany amin'ireo zany tafavoakana tobila ihany amin'izao andro mbola maina zao. Ny anay moa zany dia hoe ny fahitany zareo ny zava-nisy ny natonga an'izay ary ny senita zany dia miezaka mandray ihany koa an'ireny kritika na ireny zavatra niseho reny anatsarana kanefa dia entanina ihany koa tsika vahoaka malagasy zany satria misy fotoana ny fametrahana an'izany zavatra rehetra zany dia mba itsika koa zany mba hanana an'izay ataoko hoe participation citoyenne zay fa dia zay moa zavatra hitany zareo zay miezaka ny anatsara bebe kokoa amin'ny manaraka. Raha hoanao manokana amin'ny filohan'ny senitanao inona ny ezaka tsaratsara kokoa mety hanatsarana ny asanareo amin'ny manaraka? Dia hita moa zay satria miezaka zay zany mety hampiakatra anao regroupement reo dia mampirimana rehetra dia Antananarivo hijerena hoe inona zavatra tsy karak'izareo ary inona ny hanatsarana zay zany dia hoentina